Kosa ny fizarana loka eo anivon'ny Airtel Madagasikara ho an'ireo mandray anjara ao anatin'ny lalao izay nokarakarain'izy ireo nitolakandro teo ohatra dia nisy ny fizarana loka ho an'ny tsara vita natao anatin'ilay lalao Airtel Tour. Ireo mampiasa ny tarifo Sky indray tamin'ity indray mitoraka ity no nahazo ny anjarany. Mpanjifa Airtel misy 5 nahazo tabsety Galaxy Samsung iray avy sy mpanjifa 12 hafa samy nahazo bon d'achat 2 hetsy ariary avy. Ireo ny loka natolotry ny Airtel ho an'ireo tsara vitana tamin'ilay lalao Airtel Tour nandritra ny fampiasana ny tolotra tarifo Sky. Airtel Tour moa zany lalao nataonay niaraka tamin'ny DJ Gouty. Dia izy io tsotsotra kely tsy dia nisy hoe fepetrakory alina fa niraisiny ato anatin'izany zany sy olona nandany 5,000 ariary mihoatra nandritra ny herinandro nanomboka tamin'ny 9 Mey ka hatramin'ny 9 Jona. Ataonay akitsapaka ilay izy dia nahazo olona anaky 5 nahazo Galaxy Tab izay hita eto dia olona 10 kosa nahazo bon d'achat ny mankafy boutique. Tsy napoziko i Ramatokely Ramaolo Sopriska izay isan'ny nahazo ilay tabsety izay naneho ny hafaliany. Faly be dia tsy napozina. Tsy napoziko mihitsy ilay izy. Dia ataonao inona izao ilay tablety? Mampiasaika. Ampiasaina? Ianao ve milalao foana amin'ny kilalao izay karakarain'ny Airtel? Tsy indraindray. Anao no fahitanao ilay zavatra atolotry ny Airtel ho an'ny mpanjifa? Mahafinaritra be fa mampirisika ny rehetra ampiasan'ny Airtel. Araka ny nambaran-jareo avy eo amin'ny Airtel dia tsy mitsahatra hatrany izy ireo ny mikarakara lalao hanomezana fahafapo ny mpanjifa.